fa mahakasika hatrany fiaramiasan'ny firenena malagasy amin'ireo firenena vahiny dia tonga mitsidika ny ministry ny asa vaventy ny Andriamatoa Emile Woso, ministry ny fampitaovana sy ny asa vaventy ao amin'ny Repoblika ny Congo. Tonga nitsena azy teny vato androany Andriamatoa Rolwa Ratsiraka, ministry ny asa vaventy malagasy, tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanana ny kongresy ny lalana ity fitsidiana ity. Ny ministry ny asa vaventy sy ny fampitaovana Emile Woso avy any amin'ny Repoblika ny Congo ny tonga hitsidika any Madagasikara hifampizaradra ekefy ao amin'ny resaka foto-drafitr'asa sy ny asa vaventy. Androany tolakandro izy no gadona teto Madagasikara ary nitsena ny ministry ny asa vaventy malagasy Rolwa Ratsiraka. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fikarakarana ny kongresy ny lalana sy ny fitaterana ity fitsidiana ity. Betsabetsaka amin'ny vahiny avy eo izy zao avy ny Congo dia toa misy vahiny koa avy any Côte d'Ivoire, misy avy any Émirats Arabes Unis efa sura ho avy, misy avy etsy Nosy La Réunion dia misy le karazana forum africain de la route koa zany ho avy aty. Donc betsaka ny vahintsika ho avy eo dia za moa mba mifanakalotra ekefy enareo izy teo 600 millions d'euros izy ny investissement zareo amin'ny lalana. Lentsika firy vony kontiko teo raha ohatra hoe avadika en euro 3 millions d'euros tamin'ity taona ity. Lentsika investissement amin'ny lalana 3 millions ena 600. Donc zany mila hetsika goavana ambonimbon'izay ntsika dia hitantsika eo moa fa jerevanareo nandalo tamin'ny antenimera-pirenena dia izy rehetra zato ny olona nanontany fanontaniana fito amby sivifolo milaza hoe izay mila lalana ary manamafy koa fa ohatrany hoe hita zao tsapa zao fa misy ny asa nataonay amin'izay fotoana izay. Izay zany mahatonga anay sary-piaro amin'io congrès io zany tena manentana amin'ny olona rehetra mihitsy hoe manodidina an'io tsika dia hitantsika eo fa raha tsisy ny sampona dia azo vola be ohatranareo koa tsika dia malaky be ny fahavitany lalana aty amintsika. Raha ny fanazavana ny eto ministry ny Congolais dia manana ny lanja mibetsaka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fametrahana foto-drafitr'asa indrindra ny resaka lalana ary anisany ataony mitondra any aminy ho lara-pahamehana izany sehatry ny asa vaventy izany.